Dia izay ekipan'ny Météo Malagasy indray mandroso tokantrano ny Tiality manolotra ny araba tompo-plasy tompo-vavy. Araka ny efa voalaza omaly dia misava mian-dalana ilay andian-drahona izay hitantsika eto Madagasikara fa ny amin'iny faritra avaratra andrefan'iny no mbola itoeran'izany ary ny alizay no manjaka amin'izany faritra izany. Araka izany ary dia toy manaraka izao ny toetr'andro ny tombatombanana ao amin'ny rapitso fa 17 ny volana Jona 2024. Hitoetra ny orana malefaka amin'ny faritra Zava sy Analanjorofo, aka endrika tandrifin-drahona izany aty Avadivavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Olalovandrahona kosa ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana ary Analamanga ary fandimy ny rahona sy masoandro amin'ny faritra Sisa. Aorian'ny fizavan'ny Andianjarina Voamaraina, faritra Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronmania ary Otomatsiatra. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana malefaka avokoa ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo, aka endrika tandrifin-drahona hatrany izany ny faritra Diana sy Sofiary ny faritry Vakinakaratra. Andrahoana na andrahoana vitsy kosa ny andro ny amin'ny faritra Sisa. Mikasika ny maripana indray no asiantsika resaka manaraka izao, somary isy fidinany kely izany indrindra dia aty amin'ny faritry ny Avoatany, 9 hatramin'ny 10 degré Celsius ny amin'ny faritra morontsiraka kosa, 12 hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny morontsiraka Andrefana 12 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia misy fiakarany kely indrindra ny ambony indrindra 12 degré Celsius any amin'ny Avatanana, 20 hatramin'ny 1 degré kosa ny aty amin'ny faritry ny Avoatany. Dia mena fahafapohatra any ianao raha mikasa evoaka ivelan'i Madagasikara ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy dia fatalo ary anorana malefaka indray ho amin'ny rapitso any amin'ny faritry Paris sy Johannesburg any, ny any amin'ny faritry Milan sy Bangkok dia anorana tandrifin-drahona malefaka ary io arakotraka ny faritry Nairobi. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina antsika indray dia anorana tandrifin-drahona ho amin'ny rapitso faritry Port-Louis sy Saint-Denis ho tsara ny andro any Seychelles sy Comorany. Dia izay indray tompo-plasy tompo-vavy no azonao roso antsika amin'ny Tiality, mirary soanao hatrany izay ary manome fotoananao ny tenako amin'ny rapitso. Veloma tompoko.